Mendrim-piderana raha ny voalaza ny tantara Vonison filohan'ny protanindrazana ny fanapahan-kevitra izay noraisan'ny filoha antetezamita sy ny filoha teo aloha tsy latsaka hovidiana. Hita ihany anefa fa nisy fanerena tao ambadika izany fanapahan-kevitra izany raha ny nambarany. Ny fanapahan-kevitry ny filoha antetezamita dia mendrika fiderana tahaka ny fanapahan-kevitra niraisy ny filoha Ravalomanana, filoha telo Ravalomanana. Na izany na tsy izany aza nefa dia hita fa dia noterena izy amin'ny rahalahy mianaka hiala tsy hirotsaka. Izay ny zava-misy tsisy mahamenatra amin'ny teny an'izany. Fa kosa rehefa tonga any amin'izay zavatra izay isika, rehefa tonga amin'izao zany ny zava-misy dia nekena ampahendrena. Ary tsy misy nefany tokony anakana atsika amin'izao fotoana izao zany dia manentana ny filohan'ny tetezamita andray fepetra hiantso ny rehetra hivory an-databatra aty a Madagasikara, alefa amin'ny mivantana amin'ny télé sy ny radio. Misy teny indray mantsy eo zao hoe ikorotana ny firenena raha miditra ao raha ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny alohan'ny fifidianana. Le fiaonany nisy tonga dia hifidy sika fa tsotra kely ampidiriny izy dia nataontsika hoe ray volana aza, ray volana fotsiny natao ray volana ninona moa fotoana anaovana an'le fivoriana dia tokony azo atao zay. Fa rehefa tsy mifanaraka dia miverina indray izy averina mpanajana any Afrika Atsimo. Zany hoe dia tsy ho vitantsika malagasy.